mitondra ny lohateny hoe ilay avitra ny solobeloka, ilay avitra ny solobeloka. Ferdinand Soarmana, Ratsara Vensinay, Nanja Mandresy, Radimeltera Jenny ary Benjamin. Nanoratra ny tantara Nanja Mandresy. Tena lalina mihitsy ty fahoriana mahazo ty marina mafy. Feno fijaliana, alahelo, tsy mba misy izay masoandro miratra mihitsy. Efa ho firy taona izay. Mba mikarama ihany manao izay ezaka tratry ny aina fa tsy misy mangirana mihitsy. Aleo aloha mba hatory kely fa tena mahatsiaro reraka mihitsy aho. Sady andamindamina kely ireo entana mikorontana atao amin'ny efitra farany ambany reto. Hatramin'izay nahafatesan'ny dada sy neny niara-leva sy ralisy ny olona ray aman-dreniko izay dia tsy mba voapirina mihitsy ty trano manontolo ty. Nefa dia efitra telo fotsiny anie. So aloha fa mba nahazo mangazo mora dinona atao sakafo anio sy ampitso. Ovaovaina fotsiny ny fomba fandro azy dia izay. Ary maninona mora hoe ampirimina daholo aloha ny efitra sady manokana mangazo izay vao matory makainy. Ny andro koa meritra ny mangatsika dia hiato kely tsy hanao karaha misy an'andro aloha. Aleo fa izay no dia atao mety izay. Zay fa vita ka. Ary aleo amin'izay aloha mba hijery reto boky sy kahie efa tontan'ny elo reto. Inafo izany dosie izany. Ny raso ary misy taratasina tany anie izy izany. Tena izy mihitsy. Aleo donihana tsara aloha. Ka nanantona anao are totoraniry fa misy zavatra tsy mazava mihitsy hitako tao an-trano tao. Tsy azoko. Tsy mazava hoana ary le kely Izany hoe izao ianao moa no hitako tena akaiky andreo ray aman-dreniko fony izy mbola velona. Ka mino fa mahalala tsara momba azy ireo ianao Zay aloha dia marina fantaro tsara mihitsy izy ireo ka. Olona mamioditra teto amin'ny fiarahamonina mantsy sady tia manao soa. Ary zareo koa moa no nanan-karena indrindra teto tanàna. Ary ahoana tsara hoe totoraniry? Manan-karena ahoana fa tsy azoko? Zany ve dia tsy azony se. Anisan'ny olona nanana tany be indrindra teto tanàna izy ireo. Tanimboly tanety, tanikazo, tanimbary. Ay ve? Nisy taratasy izay nanondro ny fisian'ireo ary manamarina ihany koa fa anareo marina ireo tanireo. Saingy tsy hitako no misy ireo taratasy samihafa ireo hatramin'izao Ka izany indrindra anie totoraniry no antony andehanako aty aminao reto andraso. Reto daholo izany taratasy lazainao izany. Azafady hoe le kely. Tena reto mihitsy. Reto daholo ny taratasy manambara fa manana ireo tany ireo nareo. Nefa ahoana indray sa tsy vonina any anora misy an'ireo tany ireo ianao? Tsy izany re. Efa lasan'izany mpanankarena nandrenivohitra izany daholo ireo tany rehetra ireo. Izany hoe nisy maninona tsara hoe totoraniry? Aza tapahana toy izany aloha ny teniko fa manjary tsy tadidiko Azafady ary ento ny teninao. Izany hoe nisy olona mahay taratasy sandoko izay ho any karakara ireo taratasy taninareo ireo. Dia izy no mivarotra azy Ary hatramin'izao dia io mpanan-karena any andrenivohitra io ny tompon'ireo taninareo ireo. Ny tena marina moa izany dia io olona mividy ny taninareo io no namatsy vola-be nahavitana ny taratasy rehetra Fiza mihitsy totoza ny olo tsy vanina manao an'izany fisolokiana be izany Nahazo ny vola rehetra mividy ny tany izy dia niala teto ary tsy hita mihitsy hatramin'izao. Dia iza indray ary izany mpanan-karena be nividy ireo tany ireo any andrenivohitra izany? Izay indray aloha tsy fantatro fa ny mahavariana aho dia izao isaky ny fotoam-piasana, fotoam-pijinjana ka maniraka ampiasa hikarakara ny tany io mpanan-karena io dia misy ireny olona mitondra fitaovam-piadiana ireny miambina amin'ny mpiasa rehetra. Ka izany ve ho antsoina ny tanina rehetra ry totoraniry Tonga dia afoy izy aloha Fantatrao moa izany mitotoa ka nahoana ianao no tsy nanakana an'izany fisolokiana goavana izany Aza dia miteniteny foana le kely ty atody ve ady amam-bady aminao? Zay aloha fa hono hoe inona izany no tokony atao mba ahazahoana an'ireo tany ireo? Ho sarotra izany na dia manana io taratasy io azy ianao satria
Manan-danja noho taratasy io ny vola. Ny azo atao fotsiny dia izao aprimony amin'ny toerana tena azo antoka tsara fotsiny ireo taratasy ireo aloha. Azo atao ao an-trano nefa ataovy any avelany amin'ny mihitsy. Zay tokoa anga aloha ka dia ahoana ny toena nefa? Andraso ny fiovan'ny fotoana fa ny marina tsy maintsy mipoitra le kely a. Eny ary dia misaotra betsaka reto toa. Ie, tsisy fisaorana le kely a. Hatreto aloha izany dia mety daholo ny fomba fanondranana vokatra mivelany. Ireo tany rehetra any ambanivohitra ihany koa tena mamokatra tsara sady mamoaka ny qualité ilain'ireo vahiny. Miampy ny vokatra any amin'ny faritra hafa. Raha izao no toy tsy maintsy totosa ihany ny fanokafana an'ilay orinasa mpanodina vokatra malagasy izay aparitaka any Eropa manontolo. Za zany nisan tatra azy ihany. Ny olana nefa hatreto izay tena mila vola be tokoa dia reto zanako mbola samy mianatra any an-dafy. Za moa efa hoavatra zareo. Andraso hoe aiza moa ny calendrier teo? Teto izy zany nandeha hoatray. Tena tsy hitahita tokoa izany fotoana izany eo amin'ny ray volana eo sisa izany dia ho tonga izy menada. Rehefa tsy eritreretina marina ny fotoana dia mandeha dia mandeha ka. Ireo zany le mpiasan'ny raha an'le patron be any an-drenivohitra hiasan'ny taninay. Tsy misy ninona azoko atao zany fa mitazana fotsiny Oay, aleo miara-moramora fa atao mijerijery be aty le mpiambina anankiray izany Sofa mody mitondra vilona dia ohatry ny hoe maka vilona nefa tsy fantany fa manara-maso ny zavatra ataony. Tena mila ho vaky mihitsy ny foko mijery reto fanananay anjakazakany reto olo tsy manjary reto. Nefa afaka anao inona moa aleo mandeha aloha fa sao dia anaraka hatramin'ny aina eto ka. Ka nanao ahoana ry izy tany ny fianarana tany ampitan-dranomasina tany? Nahafinaritra ve sa mbola afa ihany ry dady zany hoe tia tanindrazana izany Zany hoe nianatra moa dia tsy maintsy miaritra Za zany ery dady efa saika niasa tany nefa atao tsy mety ao sainako izany hoe hanompo firenen-kafo izany. Aleoko miasa amin'ny tanindrazako ihany ka. Niany isy fiovana teny am-pandehanana ny fianarana ry dada. Zany hoe vao tonga tany teo amin'ny ray volana eo moa zany ny tena marina tsy azoko. Nisy fiovana ahoana ry Berto? Fa moa tsy Ie, raha ny programan'ny fanarantsika mianaka taty ka nahatonga ny dada nandefa hianatra any an-dafy dia izao fianarana momba ny fitantanana orinasa no efa novinavinana nefa fa ilaza rosinina koa ty le kely ty. Raha azoko tsara anie zany dia tsy fianarana mikasika amin'ny programa efa ny matematisako no nataonao tany. Tany ary dada vao nisafidy nianatra mikasika ny fiarovana amin'ny vahoaka sy ny fananany zany hoe le kely ty fianarana momba ny orinasa neny nandefako anao tany. Raha ny fahinoko an'izany fanazavana ataonao izany mantsy fianarana manokana mikasika amin'ny pôlisy ny fahinoko an'izany sa diso zay mihitsy ka ary isorana an'Andriamanitra raha fefafaka soma tsara ka nahazo ny maro-boninahitra komisera mihitsy. Tena lozana izy zany lazainy se izany zavatra tsy zay aloha ny safidiko ry dada dia aloha andeha amin'izay very maina anie zany nananganako an'ity orinasa ity raha izao nefa dia no anareo menadamy mihitsy no nikiresako ainy. Efa vita io ry dada fa aza asiana resaka tsony za rehefa amin'ny herinandro no andray ny asako. Mandreraka mihitsy ity marina ampitodozan'ny fianakaviana raha izao no toy. Inona moa no lozam-pidirina amin'izany ry dada? Everiny se fa tsy be fahavalo moa hiasa no safidy se io. Tsy maintsy zay ka safidy io ary voninanao ny famarinana hatramin'ny farany Tena mahatsiravina mihitsy dia ahoana koa ny mbola zany niova sa ahoana? Mitovy tsy misy valaka ny amin'ny Berton ihany koa ny ry dada. Tsy nentamiko ilay fianarana mikasika ny tontolo ambanivohitra sy ny famokarana samihafa dia naleoko niditra tamin'ny fianarana hafa ka ary Finona daholo reto lozam-pidirinareo atao trano reto raha izy tsy andrasany dada ho tapitra akory moa ny teniko dia tapahany dada. ka mankaleo be ny zavatra ataonareo toy izy Nyandray ry dada niova fianarana manokana momba ny fitsarana no nataoko Zany hoe efa vita amin'ny fianarana ary zao zany dia mpitsarana amin'ny tribunal no asako satria io ny fiofanana nataoko. Vao maika tamin'ity marina mafy sao dia mba hateraka alakôsy daholo ary nareo reto raha izy tena manoto vintana mihitsy marina Misy zavatra tsy azoko mihitsy ny ao anatin'ny sainy dady zany Inona no mahatambo an'izany asana menada izany ka
mba azony dadalasaina ve? Tsotra fotsiny zany be favaly ho asanareo ary miomana fa iangonan'ny alahelo ny hafa amin'io nareo sady tsy mba asa milamina io fa asa tsy mampody an-trano no asa mampikorotan-doha. Mbola vao avy nianatra mantsy nareo zao dia tsy mahatsapa an'izany. Efa fantatray re zany ry dada. Marina mihitsy zany efa nisy tida marina taonay vao nanapa-kevitra izay ry dada. Eny ariko fa zao manasa tanana aminareo raka izy amin'izay mety iseho any aoriana any. Anareo ny anareo. Aza mbola mieritreritra tseo re ry dada. Misy zavatra somary mahalasa ny saiko mihitsy ny teny nataony dada teo. Lazainy fa zava-doza daholo ny fianarana nataonay. Ny tena marina dia ny asan'ny safidianay. Tsy mba misy endrika falina na nomeko razy mihitsy, fa fahatezerana no hita misoritra eny amin'ny endriny. Inona ary no mahatonga azy miteny an'izany? Hatramin'ny tenenany an'iny dia lasa foana ny saiko. Sa ve za manao fisainana polisy no mahatonga ny saiko lasa lavitra be toy izany? Tena mifanohatra tanteraka tamin'ny zavatra nieritreretiko mihitsy mantsy ny ao anatin'ny sainy. Za mba nieritreritra avy eo faly izy fa hisy ary ny orinasany. Aika tena amin'ny tsy nieritreretiko mihitsy. Inona ary no mahatonga miberito tsy mahatsiro amin'ny hevitra fatoriana ao e? Sa ve mbola mandamana zavatra taon'ny rapitso? Olona hitondra fiara ho an'ny moramanga nefa ny torimaso tsy alana akory. Farany hanao maso fotsy any an-dalana any nefa ny amin'ny lalana iny betsaka kamo mandeha. Aleo hoe ho jereko. Sao dia maharary sanatria. Berto, fa marary anga ianao mbola tsy matory ihany hatramin'izao e? Ndriko ary ity mbola tsy matory ihanyko. Fa ahoana? Tsy amin'ny forma nga? Tsy mety mahazo torimaso mihitsy aho e. Misy zavatra mahalasa ny saiko izay. Sao dia mba mitovy ary ny zavatra tsy mampahita tory antsika mianadahy. Ka ampiatrary aloha ndry e. Mba tsy hisian'ny olana aloha dia mila mandinika tsara sika ary mila manao analizy ihany koa. Dia no tsara ane e. Zany voaka ho commissaire de police. Ianao tafavoaka ho mpitsara eny amin'ny tribunal. Zany hoe asa misahana ny fandriam-pahalemana, miaro ny vahoaka, mitady ny mpanao ratsy ary mamoaka didim-pitsarana higadra raha meloka. Raha izany anie misy zavatra atahoran'ny dada mihitsy ny ao ambadika izao e. Mitovy amin'ny samy mihitsy ny eritreritro. Nefa ve dada dia hanao an'izany ho ianao ka? Asa madio tsara ny iny nataony hatramin'izay e. Niarahana nahita tsara izany. Mbola ka eo indrindra ny tsy hitako izay tena marina e. Raha madio tsara ary ny asa ataon'ny dada, nahoana no mahatezitra azy ny asantsika? Saly hoe tsy misy tantana mihitsy ny orinasa no mampalahelo azy. Mety fomba naroana ny zavatra ihany izany e. Nefa tsika anie samy tety daholo e. Ny asan'ny dada koa mbola io ihany. Zao angamba kiny dia atao aleo jerena miadana eny dia mity eo. Zany hoe rehefa tsy eo dada ka mandeha mitorony any amin'ny faritra dia savaitsika daholo ny dossier elektronika ao amin'ny ordinateur, indrindra ny email izay misy ifandraisana amin'ny any ivelany. Izay zany aloha e. Mifampilaza vaovao any ivelany any andra misy ny tsy mazavazava e. Dia ahoana moa ka izany raha misy zavatra ratsy ataon'ny dada ao ambadika izao? Inona ny fepetra raisitsika ta? Atao resaka ray aman-dreny zanaka aloha ka. Ka raha tsy mety manaiky an'izany dada dia ahoana? Ho hita eo izay nahafaizana azy e. Mafy lohany iny dada tsika iny e. Marina e. Tsy mba naiko morana izany mihitsy iny. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa mba nahatsapa amin'ny fahoriako ny arabe dia nasaina nampy azy tamin'ny fanamboarana moto dia sady mianatra mekanika ihany e. Efa bolana izay no nanampiako azy. Mba betsaka ihany aloha ny zavatra haiko e. Izy koa moa mampianatra tsara mihitsy ka tsy sahirana ny fianarana. Izao mba manana vola entina ampiasaina amin'izay. Rehefa tsy eo ny arabe dia izaho daholo manamboatra moto rehetra. Izy koa moa tsy sarotiny fa izay vola azonao izy dia anao. Mba manana toetra tsara koa ny anamry ny arabe reny. Nefa dia namana dada fahiny fa tsy mba fianakaviana akory. Matetika koa moa ny fianakaviana ihany no manondrana raha resaka vola koa. Ndraso aloha fa misy miantso izany. Salama tompoko. Miarahaba anao tompoko. Ndraso aloha fa misy miantso izany. Salama tompoko. Miarahaba anao tompoko. Ahoana ny anao izay azafady? Ianao ve za mpanamboatra moto zany azafady e? Eny tompoko, za mihitsy fa ahoana izay?
Tsy zany tangava lasa tsy velona mihitsy ny moto ako ato a. Ety amin'ilay grossiste vao hita amin'ny tanàna zao. Zato nanome numéro anao. Ka asa raha mba mety re mba makanisa mihitsy aty fa tsy voatosiko any mihitsy anie ty moto ty e. Ena re, iandro namana kely iandro ny fitaovako sasany fotsiny dia ho avy. Zay Ramose a? Misaotra mialoha re. Tsy misy fisaorana re tompoko. Zay fa vita Ramose. Fa ono ahy. Andeha ho aiza moa ianao io zany zao? Mba nahazo congé dia mandehandeha mitsangatsangana fa avy any andrenivohitra any e. Ay ve, sady mahafinaritra anie ny tanànanay ety Ramose. Ka eto koa zao vao variana be mijery ny peizazy atyko. Nefa nisembana an'ity moto simby ity ny diako. Reto ary ny volanao e. Misaotra indrindra tompoko. Ay, 5,000 anie ny nanamboatra azy teo e. Nefa reto nomenao ahy reto toroalina ariary be zao. Raisy rehefa tsy maninona. Ianao ary mbola nanofa bisikleta nakaty teoko. Ena ry tompoko, fa zao Ramose. Angatadalana aminao aloha fa izao e. Mbola maikamaika kely fa misy moto ravaina motera zay mantsy miandry aho. Ay ve, ndao ary zany hiaraka amiko. Sady mba manoro lalana aty ihany ianao. Ny bisikleta teo mantsy efa lasa ihaniko. Mety mihitsy zay e. Dia misaotra betsaka anao re Ramose. Ary tsara toerana be any eto ny fanambaranao moto eto zany e. Zany hoe nanambola kely tamin'ny fanamboarana moto dia novidiko tamin'ilay namako teo ihany izy ity. Ho asiako trano tovapeta mantsy eto rehefa mitsahatra kely ny orana. Amin'izay mba misy toerana e. Enjana be ny ilay milanja fitaovana isan'andro mandeha mody Ramose. Fa amin'izao aiza ianao no mipetraka raha tsy madiso azafady? Ay, lavitra. Hitanao ry trano amoron'ala re, io akaikin'io misy donatsetrika io, tazanao? Ay, io ve tsy mbola misy adiny ray sasany raha mandeha tongotra miala eto e? Azonao tsara mihitsy, adiny ray sasany mihitsy io. Arono anizy reto tany manodidina ny taninao reto zany? An'ilay namako novidianako an'ity ihany reo ka. Fa izy amin'izao? Lasa namonjy raharaham-pianakaviana any izy. Sahoana? Mba resao izy rehefa tonga eo ry se a. Teneny izy raha mba mety mba hivarotra tany amiko fa tianao trano aty mihitsy aho mantsy. Efa niresaka tamiko mihitsy izy aloha hoe hitady mpividy. Hitanao tsy andrefa nitsy. Iny nitoraka mena avaratra iny. Amidiny daholo iny fa hividy tambarony izy. Tonga dia raikitra zany a. Efa ny aminao iny numéro ako e. Nefa azafady hoe efa niteny ve izy hoe ohatriny io tany io? Efa nilazainy tamiko zay Ramose. 3 tapitrisa ny vidin'izy rehetra eo. Sady misy taratasy ara-dalàna. Tsy tonga dia raikitra zany e. Ary raha mety aminao dia zao. Zany antoka ny fanamboarana ny tranonao eto a. Amin'izay dia mba manana namana azo itokisana tsara mijerijery ny tranoko rehefa vita. Indrindra mandritry ny fanamboarana. Aza matahotra ianao fa nahasiana taratasy aza tsy solany zany e. Zany ve Ramose? Misaotra anao indrindra aloha raha izany ko. Ianao no teny isaorana e. Fa ono ahy. Ianao moa zany tsy miasa ny andrenivohitra ka. Fa isaky ny farany herinandro midina aty rehefa vita ny trano. Mba makany aty ambanivohitra e. Tena mety tsara zany Ramose. Dia rehefa midina aty ianao dia mba hitondrain'ilay sakafo tsy misy aty reny a. Dia zao reto aloha ny vola 10,000 ariary omenao an'ilay namanao avansa zany. Dia teneny izy fa amizoma maraina be tonga aty manao ny taratasy rehetra sy mandony vola ambony e. Ena re Ramose. Misaotra anao indrindra amin'ny fatokisany. Fina koa to mahafalifaly be anao avy any ambanivohitra any. Jereo angety hivovoka amin'ny akanjonao e. Nahita tany tsara be zay zary zandry a. Sady mora be nefa tsara toerana. So sahady ve dia anao trano indrasana retirety e. Tsara ny any mimana melory zandry e. Ny tena marina mba hakako aina isaky ny farany herinandro. Sady tsy dia lavitra ny ilay toerana e. Ka roviana ho vao anamboatra zany trano zany rehefa azo le tany e. Tonga dia tsisy atakandro aty a. Tonga dia amin'ny herinandro. Fa zao anao tsy lazaina mitsy aloha programantsika manokana. Fa maninona? Inona ny antony? Betsaka ny tsy maintsy zavatra harovana manomboka eto ry-mbola. Tsy mbola mahaty ao an-tsaiko ny ahamatonga ny dada ho tezitra amin'ny mahakomisera ary amin'ny mahazo izy andry. Marina tokoa aloha zany ry zoky a. Fandringa aloha mbola tsy hanao trano mba hanaovana vakansy e. Na trano efa vita ny hitako any Antsirabe any.
mba tena tiandry mihitsy zany makany atsirabe zany a. e eny andrano manelatra eny e. azo toerana tsara kosa ndre zanyko. Ye sady malalaka be amin'ny farany vola azy izay no mandamy manovidiny sy ny taratasy rehetra. oke zany e. Fa aleo tsy ampahafantarina ny dada fa so anahirana. Tanao ihany matsy ny toetra ny dada. Fa ahoana e, toa atosika fotsiny dia bisikileta nefa bisikileta mbola vaovao be io. Ka misy an'io fiakara kely io le kely dia tsy vitako a. Mba hitenako fotsiny anie io rehefa miakatra e. Ataoko solona tena re a. Ay tokoa moa nareo efa trotraky ny elako. Mangina fa sao dia ataoko ambony ambany io le kely ty. Zahay indray le vavany tsy ampy kafe. Ividianao amin'io tsena kely io aloha raha endrika ka tsy nahavita mihitsy aho tany an-trano mantsy. Sady karazany tsena vaovao izy zany a. Ie, aleo mihitsy mba misy an'io hinanan'ny olona tara sakafo avy any an-trano anotoanareo aloha e. Ary lasa mahay vava mihitsy anie le kely ty zany e. Sady lasa ohatra ny be zesta mihitsy. Mipetraha aloha raha isakafo fa aza mandrera tena mijoro eo e. Ie, hipetraka mihitsy e zaniko. Fa hono ary zao a. Ahoana e? Aniza ary le kely ty ho trano be mitsangana io a. Efa mba tazako lavitra ihany fa zao vao tena hitako akaiky a. Sady tena tsara ny ngeza ny moderna izy zany. Tena vetivety koa ny nanaovany an'io a. Toa tsy misy 3 volana akory dia efa vitako. Sady jereo nefa mitovy be amin'ny lokon'io trano mihitsy ty trampody kelinao ty e. Vila kely ty tranoko ty totoa fa tsy trampody zany a. Maivava mihitsy anie nareo zany e. Fa izao e, an'lerangaha tsara fanahy avy any an-drenivohitra zay io trano io. Dia izy no nanao an'ity tranoko ty. Zany very le kely ty. Ie. Ka tsy tena mahavondray zany ny kambody. Dia iza hono ny anaran'ny tompon'io trano. Iny tokoa zao ny tena olanako. Fa ahoana? Sa manontany azy e fa menatra. Olon-dehibe mihaja be mihitsy anie izy zay dia manahirana ka. Ka isaky ninona hozy zany izy vao makaty ka? Isan-kerinandro izy no mijanona aty dia mody rehefa latsiny amin'ny maraina e. Dia inona moa zany ny takalo nanaovany an'io tranonao io le kely a? Iambina ny tanàna ve sa? Tsy zany ka. Hitanao mbola mamarana, mbola misy manatsofatsofa zavatra zany. Efa misy mpiambinao fa mba nama mijerijery eto fotsiny ahy e. Milaza iompiako ao mantsy izy dia tsy garaziny fa avelany ikaren'izay ty avelany. Fa ihany mantsy izy zany hoe akoho gasy miendy zany e. Rehefa tonga ao fotsiny izy dia miantso ahy sakafo eo foana. Nahazo namana kosa zany ngako. Zay aloha. Ka omeo vola kely ihany aloha zany hividanana kitoza fa ohatra ny reraka ny namanao a. Zay indray nareo. Sady efa tafany e. Ny pièce moto areto efa mivarotrako. Efa milamina fa tsy ohatran'ilay taloha mina mangazo lena isan'andro reny intsony. Ny any totorany koa nga vao mahazo fahefana kely ny namana dia angatahana foana. Sa hosamborinao aloha dia omeko anao e. Ie, aleo samborina dia aza takitakiana fa tsy. Vetsy tia re. 5,000 ariary iny dia mba ataovy matsiro tsara sakafo fa ny tena efa olo-mody. Zay mihitsy. Ho fahanako totoa indray nga ty amin'ity vava tsy misy frein ty fa tsy. Io ary ny tanana efa vizaka ka mbola lanina amin'izany foana ve ny hery. Fa zaho e, mba tiako ho hita ho aza ny olona tompon'io trano zany e. Afaka mba mandehandeha eto ve za rehefa tonga io olona io. Zany hoe tsy miresaka aminy aho fa mijerijery fotsiny e. Tonga avy eto amin'ny sabotsy maraina rehefa amin'iny amin'ny fitoriny fa amin'iny izy no tonga. Eny ary e, zay fa aleo andeha aloha. Maso tonga. Eny ary soavy aty totoa. Tsy maintsy maniditra ty asako ty zany fa efa mba mahay ihany. Miarabe koa efa niteny fa tsy mahazo miaraka amin'intsony fa efa mandeha irery amin'izay. Amin'izao izy mba matotra sy miditra ny fitondran-tena manokana amin'izay e. Efa azo antoka ho izy ny fahaizanao. Tsara mihitsy aloha zany teny miarabe zany e. Ny kokoa moa reto mba efa misy maromaro ihany ety an-tanàna ka dia tsy maninona e. Sady efa misy anatody izy zany. Ohatray, fa nisy ty fiarakatikaty raha mandeha salasalana ty ambanivohitra ty. Sady amin'izay toa vehivavy iray fotsiny mitondra azy. Tsy mazava.
Manao any ianao ry tovolahy? Salama tompoko. Mba afaka miresaka kely aminao vetivety ve azafady? Ah? Tena marina anontany zavatra aminao ahy e. Ay, tsy maninona ka. Eny ary e, misaotra betsaka ary se sady tsara toerana ne eto aminareo eto izany e. Ie, raha tsy izany ve ho eto mihitsy no nanao ny trano iasany. Mahatamana vahiny mihitsy ity toerana ity madomzelona. Ie, vitanao tsara kosa ne izany toerana fiasanao eto izany e. Misy fialokalofana raha sendra mamay ny andro na koa hoe ho avy ny orana. Sady afaka mba mitazatazana tsara e. Raha azoko amin'izany anie ka mitady ho tamana tokoa ianao izany sa... Aiza kosa e, ny asany e tsy ahafahana migalabina amin'ny tsirony ambanivohitra toy izao e. Azafady, Monsieur iza moa no... Aza sinan'izany Monsieur izany re madama fa hitanao fa aty ambanivohitra ny tsika izao misy menaka sady misy mbovoka e. Atsoa fotsiny hoe zao dia efa mety e. Ny andray atsoina fotsiny hoe Hanitra dia efa mety. Hanitra? Ie. Fa ary mahafantatra anao Hanitra. Fa hono hoe ndeha ho aiza aloha ianao io e. Ary maninona no mandeha rery fa tsy mitondra namana? Fantanina izany marina, tsy maintsy valiana ve? Ianao ihany ka. Nefa ny ohatry ny mahagaga ianao mandeha rery ety amin'ity toerana lavitry ny renivohitra ity e. Ay ve, fa hono aloha e, hitako hoe tena manam-bola sy manan-katao mihitsy ianao Tsy azoko. Inona no tianao ho lazaina? Fa io trano be mitsangana mitovy loko amin'ny tranonao io ka? Sa... Ay ve, an'olona avy any an-drenivohitra izay io ka. Izany hoe izany no nahitany azy sy nandraikitra nazahoany an'io dia mba nampiana nanao an'ity trano keliko ity e. Mba tsara fanahy koa ne izany olona izany e. Fizy aloha tena mahavita trano goavana dia goavana. Sady tsara toerana be. Fa hono ary zao, iza ny anaran'izany olona izany raha tsy madiso? Eo indrindra isika izao. Lehilahy mihaja be izay ilay izy dia tsy sahako ny manontany ny anarany koa mino aho fa ho fantatro miandarana eny ihany. Misaotra anao ary e. F'izao ry izao misy zavatra mba ilako fiara-miasa aminao izay ho ahy e. Aza misalasala re ianao e. Ataoko avy hatrany raha vitako. Indrindra ka hoe zavatra tsy ratsy. Aiza koa e, tsy zavatra ratsy izany ka. Misy tanàna tadiaviko izay ho ahy aty e. Iza ny anaran'ilay tanàna azafady? Tsara honenana Atsimo, commune Ambalabe. Ay, tena mbola desaka be izany lalana izany ry Hanitra. Mbola misy adiny roa miala eto amintsika eto. Sady tena ratsy lalana. Izany hoe izy aloha tonga ny fiarana io fa mety ho sahirana ihany fa hono ahy. Ahoana izay? Misy fianakavianao vonjenao angahany. Tsy izany ka. Misy resaka tany tsy mety vitsy izay dia mba hanao fanadihadiana kely ihany Tena resaka mandreraka be mihitsy mantsy izy io e. Ay ve, ka ahoana ny fanapa-kevitra ao? Andeha ho any ve sa ahoana? Ny orana nefa ity efa ho avy. Ny lalana sady ratsy mbola lavitra. Mety tsy ho lasa antsony ary zao ka. Izany ve? Ie, sady ny andro koa nge efa maraka 12 ora tondro e. Fa mba misy programa tiako alama kely aminao izay ho ahy e. Tsy haiko raha mety aminao na tsia. Lazao re, afaka atao raha misy manahirana anao ka mety ho vitako. Misaotra anao meloha. Raha mety aminao rery zao dia mba andao hiaraka amiko andro afaka pitsy maraina. Izany hoe ho tonga maraina be eto amin'ny 1 ora maraina farafahatarany dia mba ampianao amin'izay Raha mety aminao rery zao dia mba andao hiaraka amiko andro afaka pitsy maraina. Izany hoe ho tonga maraina be eto amin'ny 1 ora maraina farafahatarany dia mba ampianao amin'izay Azo antoka fa tsy ho disy lalana koa e. Ay ve, tsy maninona ka. Tonga dia tsy mamonjy tsenako mihitsy amin'izay fa miandry anao eto. Misaotra betsaka anao meloha ary zao Tsy asa maina akory ianao fa omeko solon'andro satria tsy ho afaka hiasa mihitsy ianao amin'io fotoana io. Izay mety aminao fa tsy maninona re. Azontsika atao daholo izany fa mba hitondray mofo dipaina rehefa tonga ianao. Eny re ao fa ataoko izay mety e. Fa hono misy numéro mba afaka hitsoako anao ve?
Indray aloha tsy misy ka Zany ve? efa mba mikasa anana telefonina mihitsy aho aho manokana fa nanana ihany efa n'ilay mpiara-miasa tamiko taloha dia efa lasana. Eny e, tsy maninona izany. Fa tonga dia hitondrako avy any ianao izany miaraka amin'ny puce. Mety izay dia ateloako ny vidiny. Anka tsy vidinao izany fa efa misy ao amiko. Izany ve matomizely? Ie, Ary izay olona mifanena amiko izany anie toa olona tsara fanahy daholo e. sambatra ianao izany koa. Berto, finta mahalasa saina. Manana olana nga ianao e? Misy zavatra tsy milamina ataon'ny papary mbola. Tsy azoko, aza vao e. Avy eto any indri e. Nalaiko sahadolo reto dosiana tany reto. Dinio tsara izay sokafako. Miaraka amin'ny taratasy fifampivarotana. Ny sonia ary ny fitomboka. Hoe jereko, gory Berto a. Fa hoany ty sonia samihafa ty nefa olona iray no manao sonia. Nefa taratasy iray ihany. Tsy misy mandeha amin'izay izy mihitsy ny reto taratasy reto izany e. Aizy ty toerany ty? Mbola tsy hitako mihitsy io. Raha ny fijeriko an'io taratasy io mbola dia nysoloako tany ny dada. Mihina fa misy namany mpiara-miasa nahita ny toeran'io ary namandrika an'izay tompony io tany io. Raha izany anie ry Berto dia misy tokantrano mijaly any e. Ngeza dia ngeza anie reto tany reto izany. Aromo a. Ny zava-reto taratasy reto ihany ianao. Efa nijerenao ve ny taratasy n'ity trano ipetrahantsika ity? Efa nijereko mihitsy fa tsy hitako e. Izany azonao amin'izay ve ry Berto no mahatonga ny dada ho tezitra amintsika? Matahotra ho tratra amin'ny asa ratsiny izy e. Izay mihitsy. Sady ny asantsika tokoa anie ka enjana be daholo e. Ohatrany hoe miompavalao trano izany ny fiheverany azy. Ka tsy mety ry Berto raha atao amintsika indray no izy zavatra tsy ara-dalàna. Ianao anie ny sambotra jiolahy dia izany hoe tsara e. Raha tsy nieritreritra fotsiny izany hoe tratranao nanao ratsy dada. Dinao violon. Dia avy eo alefanao any amin'ny tribunal dia izany hoe tsara azy. Miaraka manatrika eo izany sika. Ahoana ny eritreritrao amin'izany? Tena grave tokoa raha izany a. Dia inona ny ataontsika? Tsy maintsy avotana aloha dada dia meloa e. Fa ratsy izany a. Tsy maintsy hipoaka io afera ratsy io. Nefa ve ho ianao raha zavaintsika ena mangataka fanazavana avy aminy sika amin'io? Anaiky ve dada? Olazainy koa sika hoe olona tsy mahalala fomba nefa mba manampahaizana ihany. Raha avela amin'izao indray isika da ihany no hitondra ny mavesatra eo. Sady ho afa-baraka amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miasa ihany koa. Tena ho raharaha ty marina mafy. Nefa raha tia hita marina sy hiaro azy tsika tsy maintsy miresaka aminy. Aindry ihany mantsy ny toetrany dada. Tsy mba mora manaiky izany. Ka na ho inona ny zavatra lazainy dada dia izao e. Tsy maintsy miditra amin'ny firesahana aminy tsika. Izany hoe mila miomana tsara fotsiny amin'ny zavatra rehetra. Eny ary aleo miomana tsara aloha ny teny izay hoentiny eo amin'ny dada. Azoko antoka mantsy fa tsy hipetraka amin'izao fotsiny ny tompony reto tany reto. Ie, izany mihitsy. Fa izay aloha ary e. Aleo vonoiny ty ordinateur ty fa andeha voaka kely any ivelany any aloha. Misaotra betsaka ary izao tamin'ny fanampiana. Vita soma tsara ihany ny asa be iny. Tsy misy fisaorana re izany fa izay azoko natao ihany natao e. Fa izao e. Inona marina aloha ny asanao e. Toa tsy navelanao hiditra eraka taminao tao amin'ilay olona fa nasianao ny andro fiara. Mbola ho fantatrao ihany izany fa mandrasa e. Misy fotoana mantsy ny zavatra rehetra. Eny ary aleo izany andrasana izay fotoana izay ko. Fa hono a tonga dia andeha hiverina verinao sa ny andro nefa efa amin'ny 5:00. Mahita trano atoriako nga ianao raha hijanona? Izany mitazona ny fanalahidin'ny efitra amin'io trano be io e. Ny gardien ety ivelany ihany no andraikiny. Ka raha hijanona ianao dia misy efitra mitokana mahafinaritra be izay eo ambany rianao. Sady efa misy fandrianan'olo tokana. Efa natao amin'ny vahiny mihitsy mantsy izy io e. Dia hitanao koa io château d'eau io. Misy rano foana isan'andro isan'andro dia misy dosy koa ao ambany ao. Ary raha sakafo indray misy hôtel tsara be izay afaka afefakadiny miala eto. Dia atoroko any dia any ianao no mandeha misakafo. Tena mety be mihitsy ny zany ry zao a. Sady izaho mbola tia hitsangatsangana rivariva kely aloha. Dry, fa tao mandinika be aho ianao e. Fa ahoana? Zao a. Fa marary ve ianao e. Toa izaho ihany no dinihanao maharitra eto fa ahoana? Oay, azafady fa aleo aloha ndeha sambotra koa e. Inona koa ary nahavariana teo e. Fantatra avy hatrany ny nahavariana an'izao teo. Saingy mety ho betsaka ny ao anatiny dia izay no mampatahotra azy.
nefa maninona moa izy anie sady manana toetra tsara e, ary tsy ireny tovolahy kamina tiako petrapetraka ireny fa tena tovolahy mikarataka mihitsy. Tsy vitan'izay fa tena azoko atokisana tsara amin'ny zavatra rehetra, raha tsy izany ve ametrahan'olona fanalahidina io trano be io. Nefa ataoko ahoana ny teny amin'izany zavatra atao-poko izany, izay tao anatin'ny fotoana fohy monja, tao lasa midobodoboka be koa anie izany foko izany e. Losa marina. Variana be ianao ao anie mba atsapao kely ny lanjan'ny tony akoho gasy ety aminay tony e. Tena mbola tanora ny akoho anao izany nefa mavesatra be a. Ao hoe ngako kely ny elany, ary matavy be mihitsy izy izany a. Zandry a, fa atao mbola matory foana nefa efa mivalo maraina anie izao e. Bonjour elahy, efa vita ny traitement an'ilay dossier tany ambanivohitra tany dia nilamina ka. Iny ihany mantsy ny nanahirana ahy, sady mety tsy hiakatra any am-piasana mihitsy andro any ka. Ary ndriany e ohatry ny efa ela no henoko ny fo e, sady zay to ohatry ny miramirana be izany. Fa misy inona ry Zandry a? Mba hafa koa neza ny masonao izany e, fa malokendrika foana nga ny fahitany lahanahy isan'andro ka. Tsy izany ka, isan'andro ndre ataony asa miasa saina foanako, fa ty androany ty ohatry ny hafa mihitsy a. Ary raha azoko tsara amin'izao fihetsika izao mantsy dia tsy ho ela dia azo soda za sa... Afa-baraka marina. Io ary, eny e, tsara aloha izany e, sady efa fotoana ny raha teo, fa ny tiako fantatra fotsiny hoe talehan'ny orinasa ve sa tompon'ireny restaurant malaza be reny, raha tsy izay mantsy mety tsy hazaka ny fahaizandry mihitsy a. Raha mba fantatrao mantsy fa mifanohitra tanteraka amin'izany a. Izay zavatra lazainao. Aleo aloha hiasa fa atao ilozako midanaka fotsiny eto ka. Ary akombony kely aloha ty vava fa sao dia maneno ny vorondreo mpitondra hafatra any an'ala any e. Lozako marina, tena tsy hitako izay lazaina. Lasa hiasa dia tonga dia ambarao ny dada fa mbola ao izy e. Sady hitsidika kely andrio izy fa milaza après-midi koa vao andeha any am-piasana. Sady efa tokony hisy zavy kely koa anie ho hitany dada e. Fa kina fotsiny ve nanako, tsy afaka namaly mihitsy. Marina ny teny vazaha hoe ny fitiavana mampaliana. Ahoana mbola, fa ahoana indray moa ianao no taraiky eo ambony fandriana eo e. Makana kely aho tata fa reraka nanao voyage tany ambanivohitra tany a. Nisy asa maika izay dia izay vao vita tanteraka. Ary ohatrany miova be tsy toy ny isan'andro mihitsy anie izany endrika eo izany e. Sa novain-drivotra tany ambanivohitra tany? Dada koa dia mahita ho lazaina. Efa mba betsaka ihany anie izay lalana nalovako izay ka ahoana moa tsy ahitako izay mety ho fiovanao e. Mba mandiny zavatra ihany anie izahay e. Finan-diny dada ho lazaina e. Zao e, tonga dia tsiko ny resaka. Fantatrao tsara angamba ny toerana misy anao a, toerana misy antsika telo mianaka mihitsy moa izany e. Manafatra noho izany ry mbola, aoka mba ho finanto manana amin'ny maizy azy no entinao miditra ny trano, fa tsy ireny faikan'olona ireny sanatria, indrindra ka hoe asa tsy mifanaraka amin'ny asanao sy ny voninahitra ananantsika. Tsy ianao no hamelona azy fa izy no hamelona anao. Ny tena marina tokony olona ambony fahaizana, fari-piainana, olona tsongon'olom-bolo ny ray aman-dreniny, mba manana fiara telo na roa faravaratsiny, manana ireny trano avolenta mahagaga amin'ny mpandalo ireny e. Tsarofa nianatra tany an-dafy ianao anaka, ary manana amin'ny maizy anao mihitsy, ka aoka tsy hanety voninahitra ny olona entinao miditra eto amin'ity trano ity. Azonao ve izany e? Andriamanitra, fa lozina koa izany henoko izany. Sa ve mbola manonofy aho e? Izany ve ny tena toe-tsainy dady ity? Mahamenatra raha misy maheno marina. Mba olona ambony sy nahita fianarana toy izao ihany nefa manana toe-tsaina mirefarefa amin'ny tany, sady mpanambany olona ny mpanandra tena, manana toetra miafina mahatsiravina tsy. Fa ahoana ry mbola tsy ampy angaro vao lasaka ireo sa olona toy izany mihitsy no finanantoko no to variana be ianao. Meo aho hoe io telefônina anao azafady. Raha irazako dia olona toy izao ve mahafatifaty anao e? Jereo anie raha mba manao na dia kapa fotsiny azy e. Pataloha mitampina, ny akanjo feno menaka, sady marina tsy ireny mpanamboatra moto kely eny amin'ny sisin-dalana ireny izy izany. Ehe, sady misy bisikileta koa eo akaiky io. Jereo anety hidranony e. Sao dia mbo vavatoky ny ody vidy tany ary ianao ty e. Andrekako, tena misakambina, ny famihana, ny vampiondana. Marina tsy zanakam-pimasy mahery vaika io dia tratrao tamin'ny eto mahery ianao. Gasy. Atao fanenaniko fa tonga dia vonoko a.
indrindra raha hitako ny ray aman-dreniny tonga dia toriako ary tsy amelako raha tsy migatra. Zany toetranao ry dada marina. Tsotra ny teniko e, fa rano dia zao ny fiarahanao amin'io jilambotomanitra velona tsy fanao ianao io. Fa raha tsy zany a, anakaramakopika ramanady amonan'io. Io ve raha matoty tsy feno afotsy kongona na mety ho mpangalatra mihitsy azy mety ohatra hoe mpangalatra koa. Diso kosa ny fieritreretany dada. Mangina ianao, lasa. Dada! Marenina, matsiravina. Andeha. Efa mba mety tsara aloha zao ny asako eto e. Miamitombo foana ny entana mity. Zao mba tsy mety hatramin'ny hafa fa ny herin'ny tena no isandratana. Madio tsara ny asa. Ary ny mahavariana amin'ity toerana ity dia lasa maromaro ny olona mivarotra eto. Tsy mitovy fa samihafa ny entana mity. Tena hita hoe mahay mifamelona mihitsy e. Sady milamina tsara ny fiarahamonina. Lasa misy hatramin'ny hotely mivarotra vary masaka aveko. Sady madio ny tsara ary tena mandeha be tsy misy toy izany. Na zaza eto tsy mirotoroto mihitsy manenjika sakafo fa eto ihany dia vita. Ary naninona ary anitra ny tsy niantso mihitsy e. Efa iray volana sy tapany izay. Sa ve miasa be izy ihany? Mba tena enjana koa raha ny fitiavana ny tsiron-dray andro iny a. Nefa ve aloha tena fitiavana izao zavatra izao sa taitaitra fotsiny e? Mety mba manofo kosa angamba ka iny koa ve dia hanambady ihany na handeha mba lohany eo aza. Sady mpanankarena, manam-pahaizana no tsy haiko tsony e. Aleo tonga dia afoy fa sao dia arary amin'izany eto ka tsy havita asa. Aleo ihany ny safidy an'ireny tambany vohatra vakivaky tongotra ohatrah ireny. Eto le ramose tompony hiditra mihitsy fa tonga. So fa mba efa niomana hatry ny marina no manana raisana azy. Tsara toetra na amin'ity ramose ity ka marina e. Ary ohatran'ny niova indray ny izany fiarana izany e. Sady lasa nahazoena be tampoka tao ny arainy. Ka ahoana ry zao milamina ve? Arabaina aloha tonga soa ramose. Milamina tsara aty ka ohatran'ny mahazatra e. Ary ahoana ny fahasalamana, salama tsara? Etre, salama tsara ka. Ianao no manakory? Zao nomen'Andriamanitra tombonandro mahafinaritra izao e. Isaorana azy lehibe zany. Marina mihitsy zany tompoko. Ny an'izao koa nama tsy esorany amin'izay aloha zany tompotopoko zany fa tsy ho fotsiny hoe raha be e. Sao de manahirana zany e. Marina e. Tsy misy olan'izany ry zao Zay mihitsy mantsy ny fiandohany anarako. Eny ary reko. Aleo fa atsoko amin'izay ianao e. Fa lasa maresaka kely anie eto aminareo zany e. Ho tsena be eto afaka kelikely eo. Fa zao e, avelao aloha ny fiara fa hariva vao ampidiriny e. Inona hono ny vaovao ry zao Zao mamely tena ohatry n'isan'andro zao re raha be Tena lasa mety be mihitsy anie ny asandry zao zany e. Aiza koa e. Mitombo ny pesin'ny moto amidy. Lasa manana tovolahy kely ampiasaina. Tena lasa mety be mihitsy anie ny asandry zao zany e. Aiza koa e. Mitombo ny pesin'ny moto amidy. Lasa manana tovolahy kely ampiasaina. Dia inona ny tanjona manaraka zany zao? Ividy moto sa... Vao eo mihitsy ange za zao no mandinika amin'ny fandehan'ny asako eto dia mieritreritra ny anitatra ty trano ty amin'ny herintaona e. Ary mety hanao lava-drano fa somary manirana kely ilay maka rano rehefa tena maika iny. Dia ho fefeko koa ty toerana ity fa indraindray misy moton'olona tavela dia anahirana ny fitoerany. Tena manana fisainana hafa mihitsy anie zao ty Sady maharitra amin'ny zavatra atao. Fa hono ahy. Ahoana izay? Aiza ho any ray aman-dreninao ty e. Mitandrazana re ve ty sa... Ny toerana marina rahabe dia kamboty efa maty ny ray aman-dreniko. Izy mivady mihitsy moa izany e. Oay, tena miala tsiny ry zao azafady fa tsy fantatro. Tsy misy tsino anao zany ka. Fa nitandrazako indray le trano efa natoroko anao io. Fa hono ary zao Ahoana izay? Azafady fa efa lasa ihany le fanontaniana. Narary ve ny nahafaty an'ny ray aman-dreninao sa ary efa ela ve? Zany hoe maty tampoka ry zareo e. Ny fanao indray andro.
ahoana tsara hoe ry jao zava-dozy zany marina. Zany hoe raha hofitiniko ny tantara rahabe dia izao a, anisan'ny olona tena mpanankarena izahay, na tambary io a, na tamboly, na tanikazo, na trandro, na vola, tena nanany saingy Nisy ny alina dia nanao an'izay naharavan'ireo rehetr'ireo, ary taitra noho izany ny ray aman-drenao dia nijanona tampoka ny fony sa zay voalazanao izay mihitsy. Fa ahoana rahabe no efa nahay ny tantara toy izany ary zao fa ny tiako anontaniananao dia zao, fantatrao ve ny olona navandoza? Zany hoe le olona nanao mpanera aloha tsy eto intsony fa efa nandositra, saingy fantatro ny anarany, fantatro ny tany razany, fantatro ny toerana nijanonany, fa ny olana tsy afaka nanao na inona satria sady kambotiny tsy manam-bola etsehana, mangazo sianana no tena foto-sakafoko fa iny saingy nisy an'izay rangahy manamboatra moto be izay afaka 10 kilometatra miala veto, izy no namany dada ary izy no nampianatra nanao an'izao asa tanana ivelomako izao. Zany very jao enjany zany marina mafy. Fa hono ahoana izay? Ohatry ny misy tsy ampy kely ny fitantaranao raha mandinika an'izany resaka ao zany mpanera ho ianao no marina zany hoe io mpanera tsy valary io no mitady mpividy ireo fananana ireo, saingy tsy afaka nanao na inona izy satria sady tsy nanana taratasy no tsy manam-bola entina mihetsika, ka nitetika nataony amin'ny mahampanera azy dia nitady patron hiara-iasa aminy. Nahita tokoa izy ary olona tompona orinasa izay izy io, dia io rangahy io no namatsy vola rehetra anaovana ny asa ratsy ary naniraka polisy sandoka, mpitsara sandoka hankankeri ny tany sy hampanao sininy tompony tany dia dada sineny zany. Fetsy nefa dada sineny ka tsy nanome ny taratasy original ny trano sy ny tany rehetra. Mba tena olona tsy fahalara mihitsy anie zany rangam-panamboly zany ry jao fa hono dia aiza zao ireo taratasy original ireo? Za ihany no nampirina azy ary efa tsara hafina mihitsy mino fa mbola ho avy ny fotoana ahitako ny marina. Tena niaritra aloha ianao aleo fa hanampy anao hikaroka ny marina ry jao mba hiverena ny taninao sy ny tranonao. Zany ve? Misaotra anao tompoko, nefa amin'ny fomba ahoana aloha jereo ty karatra ty dia ho fantatrao marina ay commissaire Berto avy eo amin'ny police centrale Antananarivo. azonao tsara mihitsy. Ka ahoana, matoky amin'izay ianao? Tonga dia courage be asefo marina manana namana commissaire marina. To falifaly be sady anie izany ka ho azy ihany zany ny taninay raha izaniko. Mety aminao ve raha omena ny taratasy rehetra anaovako fikarohana? Tsy am'salasalana mihitsy ka, aleo alaiko rehefa tondro dia hoeko anao daholy. Fa hono misy miara-miasa aminao ve sa ianao rery aloha Hatreto aloha raha vao zavatra voakarohana toy itony dia za rery ihany no manao fikarohana miadana na zany aza manana anabavy izay ihany ampy tsara. Raha itapo amiko mihitsy izy io miasa amin'ny tribunal eo Anosy, tena manam-pahaizana zany izy no hanampy amin'ny fikarohana. Hainy tsara mihitsy mantsy io, mbola makaina ao an-trano ao mantsy izy zao Zany ve? Manana fanantenana be ne zany rahabe fa ilamina ihany ny fananana navelan'ny dada sineny. Omena ho akoa ny anaran'ireo mpanery ireo sy ny toerana hitoerany izay fantatrao tsara ho ianao. Omeko anao amin'ny Antsipiriany mihitsy. Fa hono iza ny anaran'ny zananabavinao mpitsara zany azafady? Tsara tokoa raha fantatrao no momba azy ka mbola ny fiantso azy rysia. Zany hoe zandriko izy samy avy namita fianarana tany an-dafy zay. Fa hono misy fiara mandalo matetika angaty fa ohatry ny mahita diana fiara itsy aloha itsy, sady ohatry ny hoe nijanona teto mihitsy izy zany Ay, nisy vehivavy izay tokoa mitondra fiara 4x4 teto nisy asany tsy dian'izay mantsy tany ambanivohitra tany dia nasainy niaraka taminy dia teto amiko teto izy nijanona. Iza ny anaran'izany ry jao? Efa manambady ve? Mademoiselle Yanitra. Mbola tsy manambady aloha Zany ve tsy efa mba nitazatazana an'izany jao sa mbola tsy mifono fitiavana? Sarotra be zany sefo vorona be ane zany lava elatra be sady manidina ambony dia ambony ka tsy tratry ny balapilesoka. Mahay miresaka mihitsy anie ry jao ty zany ary zaza ataony jao hoe sefo zany ka manao vakansa anie zaho fa tsy amperinasy Eny re, ianao zao no mety saza an'izany ko. Ndraso fa tia mihitsy izy fa miantso. Allô? Ahoana zao
elaela mihitsy izy zany a. Salama tsara ve aloha e? Salama tsara ka ianao manao a Zao sasatra miandry ianao zao e. Kisay mihitsy ny atsoko anao koa fisaka be amin'ny asa ty a dia naka congé mba hijana herinandro aty aminao. Ahoana mety aminao ve? De roviana zany ianao no tonga aty aloha e. Tsy senaina sa Amin'ny alatsinaino avy izao sady tsy enaina mihitsy ery amin'ilay hiditra ny tetezana ery ianao miandry ahy sady mbola hijana kely eo aloha tsika fa mbola hilalao rano. eny are. Zay fa mbola misy patron be miresaka amiko ato e. Sa omenanao? Le tompony trano eo akaikinao ve? Ie, izy mihitsy. Mba resao moa izy zao dia ao an-tokotany no ataoko ny fiara. Vao mividy fiara vaovao kely izay amantsy dia izay no entiko any. Aleo fa milamina izay. Sady tsara fanahy be ny le patron navita trano ato e. Eny ary misaotra betsaka fa hotapahako aloha ny antso. Io, zay zany. mila miresaka kely aloha sika arombola fa misy inona marina ho aho eo aminareo stady na ahoana ny tsy miaraka amin'ny sakafo aminay ianao sady tsy mifampiresaka toy ny isan'andro nareo stady dia ahoana koa aloha tia indry mangorony entany ity e. Be loatra koa hoe izany fantanianao izany ry Berto e. Tsy jiolany e zaho e. Aza mandreraka eo moa ndry e. Lazao amin'ny marina fa aza manao izay mampalaelo anary zandry a. Sao no izy e. Tonga dia tsoroko ny resaka manan'olo tiana. Efa fantatro ka. Dia inona le olana? Eno fa avetriko aminao ny teny dada tamiko. Fa ahoana ry mbola misy tsy milamina nga reo volasako reo sa olona toy izany mihitsy ny vonantoko no to variana be ianao. Omeo avy eo telefaonina anao azafady. Raha iraza koa. Dia olona toy izao ve mahafatifaty anao e? Jereo raha mba manaona dia kapa fotsiny aza. Pataloha mitampina ny akanjo feno menaka. Sady marina tsy reny mpanamboatra moto eny an-tsisin-dalana ireny izy zany. Sady mpanamboatra bisikileta koa. Jereo anie ty traminy e. Sao dia mba voafatotry ny ody fity tany ary tianao ty e. Jereo raha tsy misakambina. Fa mihina. Fa pionda. Marina tsy zanakam-pimaso mahery vaika be dia tratrany tamin'ny ody mahery ianao. Ataovy mifanena amiko io fa vonoko a. Indrindra raha hitako ny ray aman-dreny fa tonga dia toriko tsy amelako raha tsy midratra. Grave koa anie izany toe-tsain'ny tady izany e. Dia hono a? Aiza ho aiza amin'izany zany no mahatonga andrianao toy izao? Izany koa ve lesy dia mbola zavaina be ihany a. Inona indray no mbola tsy azo amin'izany? Ka tambanivohitra ve za toy sa tsy nahita fianarana sa mahantra ary? Izy telo mitambatra. Dia inona ary ny vahaolana hita ndry amin'izany e? Indrindra ny andresena lahatra ny dada. Tsy misy tokony andreseko lahatra ny dada izany rery Berto a. Tonga dia fantatra ny valitenao ataony amiko. Dia aleoko mihitsy mangina fa za koa tsy te hakaretim-poka. Fa tena tiandry marina ve aloha izany tovolahy izany e? Tsotro izao. Tsy misy fisalasalana mihitsy. Dia ahoana izany izao? Inona le programa ao anatin'ny fondry ao ka? Tapa-kevitra ary Berto fa andeha hiala eto a. Ary Oka aloha efa nandinika sa nentin'ny fofotsiny? efa nandinika tsara ary Berto a. Tena fotoana itenenako an'izany. Hijery trano hafa hipetrahana ary hanomana ny fiainako manokana. Enjana indray izany marina. Dia aiza indry io nipetraka aloha? Efa misy toerana lehako re a. Aza matahotra ianao fa milamina tsara izany. Dia izao a. Tia numéro-ko vaovao. Vonoko mihitsy aloha numéro-ko fampiasa ato an-trano. Ka roviana hono no anainga zaniko. Zao dia izao mihitsy ka. Sady izao dada ny tsy ady dia mora amiko ny miala ato. Ka tsy fampiresaka aminy zany ry sa ahoana? Inona moa no ifampiresahako aminy e? Tsy maintsy hanazava aminy fa manana olo tiana ary mifanohitra amin'ny fepetra takininy olo tiako. Kina ny andaniako fotoana amin'izany. Eno indray ary. Ary efa programme koa anie izy zany e. Tsara tsodrandry iry zandry a. Izay e. Fa mila miona foana sika dana izany azy a. Eny ary mazava zay. Aleo andeha hiasa aloha fa mbola betsaka koa ny fikarohana ilaina tomboka ao am-piasanao. Eny ary mazotoa ela. Masoava tindry e. Misaotra lesy a. Mahafinaritra kosa eto amoron-drareo zandry zao a. Tiany ihany manasalamba isy tapa-bolana. Zany ve? Dia mba madio tsara ve ny lamba sasanao? Anga vitany hoe voasasa fotsiny fa tena voapasoka mihitsy. Hitanao amin'izao anaovako izao. Zanga mila vehivavy izany. Ary ianao mahay vava a? Na zaza ve?
tamin'ny talohana izany hoe tsy mila vehivavy izany fa tsy izao hoe efa taitrako saika andeha hody a. izany aloha eo ihany fa inona aloha ny vaovao tany aminareo tany mikasika an'izay indrindra ny andehanako aty aminao toery zao a. hoe ahoana fa tsy mazava tsara eno tsara ary ahy e. Nefa mialohan'izany dia miangavy anao aho tony tsara aloha fa ho lava ndresaka a. mihaino anao ary ahy Zao ary nifampiresaka tamin'ny dady izany mikasika ny fiainako manokana. inona le hoe fiainanao manokana fa tsy azoko Tena marina re mikasika antsika ny fampiresahako taminy a. Mbola tsy tena nanazava fa ny azo ny tonga aloha dia izao ny resaka ny fanaovanay tany. mba hafa koa ne izany toe-tsainy dadanao izany fa ngano moa tsy hoe tompona orinasa goavany ray ao andrenivohitra izy Ary noho izany toerana misy azy izany mihitsy no mahatonga azy manana toe-tsaina feno firehariana toy izany. ka ianao io izany izao inona ny programanao raha izany Efa olo-dehibe ary zao a, manana ny fiainako manokana ary mba mieritreritra izay ho afaka ihany koa. Tapa-kevitra eo fa hiala tsy hipetraka any amin'ny dada intsony ary efa ao anaty fiara daholo ny zavatra rehetra ilaiko. Hipetraka aty aminao a. so dia mba Fiona ny mampisalasala anao e. Ary mitady anary ihany ianao izany e. Nefa ko fantatra tsara ary zao fa ny fisinoana anto izao zavatra rehetra izao a. Ary nanaovako solona ny tenako aty koa. Sa kosa aza miteniteny foana eo anao hoe izao no izy ry anitra fantatro tsara izany zavatra lazainao izany fa ny olana dia izao hoe ahoana e. ahoana ny asanao nefa ny lavitra dia lavitra ny misy aty avy aty ve ianao nialy tsy ho tara ve na ho vizaka Ay ve izany e. Efa mividy moto izay aho any. Routière dia ilay gardiana izay no maka sy manatitra aho. Ay ve dady efato e. Zy to tazomina fotsiny ty izy fa tsy sotroana. misy zavatra manahirana be azay ho ahy izay no mahatonga havariana fotsiny eto Any am-piasana ve? atao trano mihitsy ka ono aho fa lasa izy mbola e to efatrandro izay izy notsinody fa ngasy tena misy zavatra sarotra be mihitsy any am-piasana any mijanona any izy Tsy an'izany izy ka fa ngamonareo tsy efa nidresaka e. ny resaka ahoana ary bertoa ahoana koa ary izany fanontaniana izany Ka zay any iny nahatonga tsy miteny e. Neveriko fiefa-milamina amin'ny programa anareo dia zay. misy zavatra tsy mazava ane izany resaka ataonao izany ry berto e raha tsy any am-piasana izy izany dia aiza ary fa ngamona ry ho efa niresaka e Ka zaho ary e. Eno tsara fa ho azavaiko amin'ny dada raha mbola tsy azo ny dada. miaino an'si ary ahy Mino aho fa fantatry dada tsara hoe manana olo tia ny mbola. zay aloha dia marina efa fantatro izay fa mitoena ahoana Mino aho fa fantatry dada tsara hoe manana olo tia ny mbola. zay aloha dia marina efa fantatro izay fa mitoena ahoana Mifanohatra tanteraka amin'ilay fipetra takiany dada ny momba n'ilay olona miaraka aminy. andriamanitro fino teloza amina tambona mpidiry mbola atao trano Zany ve dia loza ary dada. Zay ny safidiny dia aoka ajaina satria fitiavana anio fa tsy hoe resakasana momba ny orinasy e. tsy mila an'izany ahy aveliko tsy mila an'izany raha hitako izany dia taperiko hatramin'ny ainy fa mitady akany hareny zanako fotsiny sady manimba ny fiainan-janako Zay aloha ry dada fa andeha hiasa dia nio tsara ihany aloha e. Tsy tokony hisangisangy amin'ny fitiavantsika. Afo anie io e. ndiana lovinjeo ny asa e manaraka toy izany Dia zao dada, mba manana resaka kely atao aminao raha riva. eny e tsy manino izany fa tonga aloha eo aty an-trano izany e Mazotoa dada fa lasa e. Zao ry zao a. Vitaiko ny asa izay mbola anjarako ao anatin'indray volana dia raha tsy asa antsony a. Anampy anao eto ary aleoko mipetraka aty. Tsy verina ny andrenivohitra antsony aho e. tsy hamolaka be ve ianao amin'izany e ianao anie zatra fiainana tandrenivohitra e Tsy olana re izany a. Manana vola be mipetraka any amin'ny banky a. Alaiko daholo ireny dia anaovako zavatra aty. ka tsy vao mainka mety be amiko ve izany ry anitra tonga salasalan'andro Mese a.
efa mahay moa ny olona dia sa mandravarava mihitsiko. Fa ahoana rahabe tonga amin'ny fotoana tsy fanarahana izy zany. Mba akaina aty ary zao sady talata vao mody hianatra moto eto aminao mihitsy aloha mandrapodiko. Zaza mba manany any ao morisy marina. Fihinana aloha ny laoka hoe Misy akoho vao nikarakarena mihitsy ao. fa hono ary zao anizy io fiara kely vaovao be io. Ay ve an'le voromelala kely zay io rahabe. Tsy azoko mitady anidina koa ny ery zao zany. Iny izy iny fa tamy hitanao ahoana ny fijerinao azy. Ory zao imbolany iny Maninona mbola ahoana iny sy mianatra aminy hianatra. Oay fa Toberto Fanga ianareo anadahako re izy ry zao fa manao ina tsikolo ianao ka nazy anie io trano be natorianao io Andriamanitro. fa ahoana aloha ny fifandraisanareo reto ary ahoana nahatongavanao atirym-bola. Aleo aloha hipetraka dia tantaraiko ka ahoana azonao ve? Ie, azoko tsara mihitsy. Mba lalina zany fitondran'Andriamanitra zany ry izy roa miaika tena miaika fa mahiny zavatra rehetra Andriamanitra. Dia inona zany toy amin'ny programa araka ny donianareo ka? Efa mifampiresaka tsara zazy zao fa ety izay no hipetraka ampanofako ilay tranon'andrano manelatra. Ety zany no tena maharesy lahatra ako rehefa ela ve ny ela tsanakeny ihany dada amin'ny farany sady mbola hidinika ilay dosie falasanao iny koa zahay isika moa zany no tena marina tsy maintsy ataontsika izay hitana rangory fototry ny afo na tonga andray aman-dreny jao faty indrindra ireo jola ambony latabatra izay namatsy vola sy nanao tetikady azahoana ny taninareo sy ny trano be nareo izay efa natsanga andray aman-dreny ny fony fahavelona saingy mbola tsy hita aloha hatreto hoe aiza. Oay tena mbo-piaonana mihitsy any androany raha izany fa ahoana ary zao iny mitondra bisikilety iny koa nge totoraniry. Totoraniry ahoana? Fianakavianao ve sa Iny no tena akaiky any dada Sineny tamin'izy mivady fony fahavelony ary tsy mahafoy ihany mihitsy izy. Manao ana daholo ankizy salama re totoraniry Kinona ny vaovao totoa to tsy mba nompiomana akory nefa efa mba mividianana telefonina sa tsy haindray no mampiasa azy. mba marenina lesy fa misy vahiny ty vazaran-dratsy ty tena manahirana mihitsy ampafatara aloha reto vahininao reto ka. Ay izy no komisera rahabe tompon'ity trano ity ary ho anankiray kosa no ankizy mpianadary eo. Mandreraka mihitsy no miresaka nytony zazany alasaka mitonka fa no mahafantatra rery izy menata zay koa re toraka zany azafady hoe ry izy menata ahoana toko mba hiresaka mitokana kely amin'izao raha tsy mampanina anareo aloha eny are tsy manina ka andao rery tontoniry fa tsy maninona za koa andeha hampandrosan'ny tianabaviko ty atao trano aloha. ka zao ny vavaory zao Ina re miaino anao rehefa nanao fanady adiana dia hitako ihany ireo trano be miisa efatra ny ray aman-dreninao any Andrenivohitra. ahoana tsara hoe aza tapahanao aloha hitako any misy an'ireo trano be anao miisa efatra ny Andrenivohitra araka ny lazaiko anao teo. Zany Ie efa nalaiko sary ary efa reto nataoko sary reto daholo ny plan de masse rehetra manondro ny misy azy. Fandray zany dia ahoana ny programa nefa misy tetika matipaika tsara efa nomanko fa eno tsara ary ataonao photocopie fotsiny ny taratasy marina rehetra dia aterina any amin'ny police centrale dia zao ny fandaminana ka eno tsara ary misy akanjo sy karatra vaovao zay ao amiko ao dia ireo fanaminy ireo no entinao any amin'ny toerana misy ny trano efa misy namana nomanko iaraka aminao any eno ary fa toy izao ny tetika rehetra zany hoe raha pitsy maraina aloha dia efa mandeha ary manomboka an'io nanomboanao ny paikady rehetra azonao ve zany eny ary totoraniry aleo fa tanterahana zany efa vita moa zay ny fifampahafantarana ka miarabanao sefy tonga eto amin'ity tranoko ity inona no ataonao azafady fa le miarabanao Andriamatoradera ary misaotra ny fampandrosoana Andriamanitro fa ahoana reto tsara hita amin'ny masoko reto zany sa ve fianakaviany nefa ne
ento ary ny vaovaonao jy finy ty mahavarinanao mijery ny atao traniko sy fa zafady. Ny antony atongavako eto moa andre matoradira dia izao nisy reto taratasy fitarainany reto tonga atao amiko tao. Mikasika ninona zay sy fa zafady. Maromaro izy reto fa hovitiniko aminao. Mikasika ny tambary, ny tankininina, ny tambomboly any tsara honenana. Ohatray sao de diso adresy ary ianao zany sefa inona no ary ianao zany ane andre matoradira mojerena fataren'ny orinasa nefa atao tsy mahalala fomba nahoana ny tapahanao ny teniko sa mahana sady ianao. izy ny fanazavanao sefa ohatran'ireo fitaovana mikasika ny tany samihafa dia mbola misy koa miaraka amin'ny trano efatra mezinezina eto an-drenivohitra ary anisan'izany ty trano itoeranao ty ary ny trano misy ny orinasanao izay misa telo. Efa misy favoazana mihitsy hoe zany olona zany sefa maninona nefa raha hitonao fanatrika amiko eto izy fananako mazava tsara ireo ka ahoana ny hoe misy manao fitarainana ary efa mampolo taona zay ny nananako an'ireo. Fandanimpo-taona zany monsieur Radera ka zao izy araka ny fitarainana dia manamarina fa taratasy sandoka avokoa ny ampelantananao fa ny amin'ny tompony ny tena taratasy marina. Tena misonoko zany sefa toriko any amin'ny polisy izy raha izany adalainy hoe manantena ny komisera Bertô ve tsy afaka miteny zany iny zao ary mbola vava daholo zany fampiresantsika izany fa zao noho izy raha tena anao marina ireo fananany ireo dia mehoa eto zao dia zao ary ny taratasy rehetra ara-dalàna. Andraso ary reto akaiky reto reny tenio tsara mino aho fa mahalala tsara zany hoe taratasy ara-dalàna ianao sefa efa hitako reto ka ary tena hita fa sandoka tokoa ny taratasinao. ahoana tsara hoe reto ary dinio reto natao photocopie reto ny taratasy marina ary efa ny mitsara sy ny polisy ny taratasy original. loza marina mafy tena reto marina ny taratasy original aleo sefa manao zay fanarahana higadrana izy raha izao marina sady ho afa-baraka amin'ny zanako. Tsy misy hevitra zany ono fantatro tsara moa tompoko lara leva sy tompoko vavivadiny izay tompon'ireo zavatra ny solokinao reo ny tena marina fantatro tsara very olona novononao reo. Ziza misy ianao ty sefa za no tsy ao zanak'ireo lahatokana raha tsy fantatrao ay tonga ty an-tranoko mihitsy le tsy manjary ty sady zay mbola misandoka ho polisy moramora kely ty vava eto ampelantanako aniny ianao zao zao noho izy mano tsara ny fosiny saina gatra nefa melohan'izany tiako mampafantatra anao fa eniko ny resaka nataonao tamin'ny mbola zanakao vavy ary ampahafantaraka anao tsara fa zany jao le mpanamboatra bisikileta sy moto amoron-dalana araka ny filazanao azy tamin'ny mbola zany olo tiany zanakao ilay nilazainao fa be ho fotsy be kongona ary voretra mahantra ary ahoana tsara hoe rylay mampitandrina anao moramora ianao tsy raha sotoetra toanao koa ro ny zanakao ay ianao bezezita mpanambany olony ity ka ny fananako ny riarianao ely zany ry ampangalatra fa zao any ny fitsarantsika miaona ary tsy izy akory ny olona isambotra anao eto fa komisera Bertô ary ny tsaranao any amin'ny tribonaly dia mbola izay samy zanakao ary ny olona hitory anao dia sady zao olo tia ny zanakao nefa novononao ny ray aman-dreniny asa zay ahery amin'io na ny fitiavan'olo tia na ny fitiavany zanaka na ny fonja veloma ianao afaka telo andro miaona any amin'ny tribonaly ry ilay mpamon'olona mazava. Mifonaritsao tena tsy naposiko ny zava-misy tsy misy ninina azotsika atao tsony ina ny ataoko zany io tsara ny dada Bertô sy ny polisy nama no ny sambotra ny dada. Haza malahelo re ianao avelao Andriamanitra no hiasy mahereza daholo rakizy misaotra betsaka reto toniry anameloka anay ianao ry zao mavesatra loatra mantsy ny eloko dada no hamariny tsara fa taratasy sosoka daholo ny tany aminy nandritry ny taona maro. Ny eloko ny ray tsy eloko ny zanaka ary andao aloha hiditra fa efa nomboka ny fitsarany vonjeo nasanao ry mbola mampitsara anao eny ary vita zay ny fitsarana anao andre matoratera zay ny soloko ny fananan'izao zay navelan'ny ray aman-dreniny tao ihany koa tetikadina mpamondro ray aman-dreniny zao noho izany mamoaka zao did izao ny fitsarana
izay tsy azonao lavina. Didiana ny amerenana ny zao fa nanandrehetra. Didiana ihany koa ny amerenana ny vola vitin'ny vokatra rehetra nandritra ny taona izay nangalan'Andriamatora Derazy. Didiana ihany koa ny andoavana ny hofantrano be efatra ny toerana nandritra ny fotoana nampiasainy azy. Izany dia manaraka ny fenitry ny hofantrano izay voalaza eto ambany. Ary milohan'ny andefasana an'Andriamatora Dera ny amponja ikadrano mandra-pahafatany sy ametrahana ny fitomboka farany ampanankeriny didy dia izao. Mbola manana teny farina ve Andriamatora zao? Omenanao Andriamatora fitenenana. Eny tompoko, misaotranao raha matompo tsara. Tsy laviko fa meloka Andriamatora Dera ary tena eloka tsy fampiseho masoandro no nataony ka mboty noho ny fitiavan-tenany nijaly nefa kosa tsy nafon'Andriamanitra na izany aza. Ary anisany nanampy-abetsaka irenako tamin'ny fiainana komisera Berto izay zanany nefa zanak'Andriamatora Dera izay namono ny ray aman-dreniko. Noho izany tompoko, no io Andriamanitra ho atapony loha io izay nanampy sy niaro ary namelolahy dia hanatsoaka amin'ny fitoriako ary tsy hanameloko an'Andriamatora Dera ary hanome fananana rehetra ho azy izay nalainy tamin'ny pitaka sy tamin'ny rahalatsaka. Foka-pitiavana izany raha matompo tsara ary tsy misy fiatsaram-belatsia. Odiniana ny teninao. Sitina ny fitsarana. Ay ve atianareo reto no nanao trano e? Endrery dada, mahafinaritra e? Zao aneno nahatonga anay aty e. Zao tena menatra ny toetra tsara nanansia. Raha ny tena marina tsy dia fanatitava amin'ny seary zao. Mando alika eto amin'ny lonse. Mba raiso ireny fonako. Dada, mitsangana aloha. Hitanao, matoana natsoaka amin'ny fitoriako anao dia efa namelanao. Fa raha higatra moa ianao, anahoana ry izy menada reto hoe? Tsapako daholo izany rehetra izany. Ka naleoko nampandevitra ny ambopoko. Nsoloko fitiavana izany ary izao hita amin'ny masika izao ny vokany. Tsy aleo hoe mba miaraka toy izao dia manam-pifaliana toy izay eritreritra anao any amponja dia hisy olana ny amin'ny aisim-bola ary reto zanako reto mety hanana alahelo. Tena mahery noho ny fonja marina ny fitiavana ka. Aty amin'ny toerana misy an'se no ataontsika ny raharahana rosim-bola ry zao ary ity toerana misy ny fanaovan'ny se moto ity no hananganantsika vila mitondra ny anarana hoe fankatiavana. Mba hisy tantarany aoriana any, indrindra koa mba ho jeren'ny mpandalo e. Misaotra betsaka ry dada. Ilay avitra ny solo eloka, ilay avitra ny solo eloka. Nanoratra ny tantara, Nanja Maniry.